fotoana fitoriana fampianarana fizarana ten'Andriamanitra ny eto. C'est un moment de partage de la parole. Hoy Jesosy mandehana dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Jésus a dit partez et faites de tous les hommes des disciples. Dia tsy niteny Jesosy hoe mandehana dia angomony ny olona dia tehirizo aminareo. Il n'a pas dit allez rassembler les hommes juste auprès de vous. Fa hozy izy hoe mandehana dia tory filazantsara ny olombelona rehetra dia ataovy mpianatra ny Il firenena a rehetra. dit prêchez l'évangile et faites des hommes des disciples. Dia mba hahatonga antsika ho mpianatra zany ny antony fotoana. Et c'est la raison pour laquelle on fait cette réunion, pour que nous soyons des disciples, Tsy hianki-doha aman'olona isika que nous ne soyons pas dépendants des hommes amin'ny ara-panahy fa hiankina amin'ny Jesosy. dans notre marche spirituelle, mais que nous soyons indépendants. Tonga dia Jesosy direct ny fandraisantsika. Nous communiquons directement avec Jésus. Fa tsisy olona alohan'i Jesosy, zay vao Jesosy. Il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Jésus. Zay zavatra tena misy eto Madagasikara amin'izao fotoana, lehilahy an'Andriamanitra, lehilahy maherin'Andriamanitra, vehivavy maherin'Andriamanitra, tsy maintsy manatona lehilahy maherin'Andriamanitra, vehivavy maherin'Andriamanitra, mpanompo lahin'Andriamanitra, zay vao afaka mivavaka, zay vao afaka mandray teny, zay vao afaka manatona an'Andriamanitra. Chose qui est très courante maintenant à Mada, où il y a des hommes de Dieu et des femmes de Dieu que l'on doit consulter pour être avec Dieu. Dia tsy havita n'inona mihitsy fa raha vao tsy manatona an'izay Et on n'arrive à rien dia osa faire, mainamaina. parce que quand on ne s'approche pas de ces gens-là, on se sent sec, Ohatrany malemilemy. mou. Ohatrany matahotra koa hoe tsy hitany tao indray aho. On a peur parce qu'on se dit il ne m'a pas vu aujourd'hui. Diso zany. C'est faux tout ça. Tsy zany ny filazantsara. Ce n'est pas l'évangile. Alléluia. Tsy zany ny filazantsara. Ce n'est pas du tout l'évangile. Ray ny anarana anatonana an'Andriamanitra. Il n'y a qu'un seul nom pour Ary s'approcher tsy de misy Dieu. anarana hafa eto ambany masoandro azona Il famonjena n'y a pas d'autre nom pour avoir le salut afa-tsy ny anaran'i Jesosy à Kristy. part le nom de Jésus. Jesosy ny mpanalalana amin'Andriamanitra. Jésus est le seul intermédiaire. Dia Jesosy ihany. Jésus seul. Alléluia. Alléluia. Dia ianao ny tranon'Andriamanitra. Et nous sommes la maison de Dieu. Verina foana foana zay. Ianao ny On le tranon'Andriamanitra. répète toujours, c'est nous qui Ianao sommes la tempolo maison de fanamasina. Dieu, le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ka tsisy zany andeha ho any amin'Andriamanitra aloha zany. Donc on ne peut pas dire je vais aller vers Dieu. Fa raha manana Jesosy ianao, Jesosy efa ao anatinao, ianao tempolo fanamasina. Parce que hoe na aiza ianao na aiza dia ao anatinao. Parce que si nous avons Jésus, c'est nous qui sommes le temple, donc Jésus est en nous, Dieu est en nous. Zay indrindra. Simple be ilay miaraka amin'ny C'est Jesosy. très simple Dia Jesosy ao avec anatiny. Jésus. Jésus est en nous, avec Alléluia. nous. Dia ianao olona masina ao amin'ny Jesosy raha Donc manana nous Jesosy. sommes saints en Jésus si nous l'avons vraiment. Marina sa diso. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Rehefa tempolo fanamasina ianao, dia ina ianao zany zay. Si nous sommes le temple de Jésus, qu'est-ce que nous sommes alors? Manahoana ianao zany zay? Le Masina. temple du Saint-Esprit, donc qu'est-ce que nous devenons? Nous devenons saints. Ary zay misy voasoratra ao amin'ny Korintiana hoe fa masina ny tempolin'Andriamanitra. C'est ce qui est écrit dans Corinthiens. Il est dit, car le temple est saint Dia ianareo zany. et c'est nous. Dia inona no mbola mampatahotra antsika? Alors pourquoi avons-nous peur? Misy fotoana rehefa mandeha mivavaka dia hoe esorony kiraro alohan'ny hiditra eo fa tranomasina io. Quelquefois, quand on va dans les anciens bâtiments, on nous dit enlevez vos chaussures parce que c'est un lieu saint. Esorony kapa fa miditra ato ianao masina ny ato. Parce que enlevez vos sandales parce qu'ici c'est saint. Raha mbola misy manao an'izay dia tenenao za masina noho io. S'il y a encore quelqu'un qui vous dit ça, bah dites-lui, moi je suis encore plus saint que ce lieu-là. Io trano io raha tokony ataonao masina fa za hiditra ao za masina. Si vous dites Alléluia. cette maison est sainte, moi je suis encore plus saint que cette maison. Faza manaiky ambakainy olona esorony kapa laissez fa pas miditra tranomasina ianao. Ianao efa masina ao amin'i Jesosy. Nous sommes saints en Jésus. Ianao tempolo fanamasina ao amin'i Nous Jesosy. sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Dia be ny olona manambaka eto Madagasikara Il y a eto beaucoup amin'ny fivavahana. de gens qui trempent ici Dia mampitahotra olona. et qui
qui terrorisent les gens, qui leur font Ahoana peur. hoe fivavahana reo mampitahotra olona fotsiny. Hier, il y avait- Mampitahotra olona fotsiny. ces religions-là ne font que faire peur aux gens. Io raha tsy misarito anao tsy mamaly anao Jesosy. Comme quoi, si vous ne portez pas le voile, Jésus ne va pas vous répondre. Anontany io reo ranabavy reo fa tsisy misarito reo fa Jesosy mamaly an'ireo. Alléluia. Qui ne portent pas de voile si Jésus ne leur répond pas. Mazava bika zany. C'est très clair. Mampitahorin'olona ianao volonao efa lava tsara tareo mbola saromana voaly ray. Vous avez déjà les cheveux qui sont longs, alors on vous demande encore de porter le voile. Fantaro marina. Sachez, connaissez la Dia ho vérité. fantatrao marina dia marina anafaka anao tsy ho Parce que quand andrivo. vous connaîtrez la vérité, c'est la Alléluia. vérité qui vous affranchira. Dia ho tafapoitsaka ianao ao tanan'ny mpangeja. Et là, vous serez libéré des mains de ces gens-là. Alléluia. Fagejain'ny olona amin'ny resaka lalàna sy fombafomba fanao. Parce qu'on vous On vous tient captif dans les lois, les coutumes, les traditions, et vous êtes devenus esclaves. Fa Jesosy nefa nanao anao olon'afaka. Olon'afaka ianao Jesosy. il nous a libérés, nous sommes Ary libres. voasoratra mihitsy ao Baiboly hoe ary ny tompo zany fanahy zany aza hitoerany fanahy tompo ny toerany fahafahana. C'est écrit dans la Bible Alléluia. que c'est Jésus, cet esprit est là où l'esprit de Dieu est, là aussi est la liberté. Zay indrindra. Olon'afaka ianao amin'i Jesosy. Manana ny fanahy ny fahafahana. Nous sommes libres en Jésus, nous avons l'esprit de la liberté. Alléluia. Apetraka tsika tsara raha tena Andriamanitra hoe le fanahin'Andriamanitra ao anatsika dia milaza fa zanak'Andriamanitra tsika. Car c'est l'esprit de Dieu qui est en nous qui dit que nous sommes enfants de Dieu. Ary tsika tsy nandray ny fanahy ny fanadevozana ho amin'ny tahotra indray. Et nous n'avons pas reçu l'esprit de l'esclavage pour être encore dans la peur. Fa fanahy ny zanak'anatsakana dia afaka miteny hoe Abba ray io. Et nous avons reçu l'esprit d'adoption pour dire Abba Père. Zany io Andriamanitra io rainao io. C'est-à-dire que ce Dieu-là est ton Père. Ary rehefa rainao io tianao io. Et ce Père-là t'aime vraiment. Tsy manandevo anao io. Il ne t'esclave. Tsy mamotika anao io. Il ne te détruit pas. Tsy manao zay angejana sy ampatahotra anao io. Alléluia. Il ne te fait pas peur. Zany olona ao amin'ny zanaka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany raha lasana vavy olona falifaly zany. C'est-à-dire que celui qui est dans le royaume, c'est quelqu'un qui est toujours joyeux, Tsy olona matahotahotra qui zany. n'a pas peur, Tsy olona kanosanosy zany. qui n'est pas craintif. Raha vao mbola any amin'ny toeram-pivavahana andehananao olona mangezangeza sy mampatahotra anao tsy izy zay. Si dans les lieux où tu vas encore, les gens te font peur, ce n'est pas vrai. C'est du faux. Zanak'Andriamanitra ao anatin'ny fifaliana. Car l'enfant de Dieu est toujours dans la joie. Zanak'Andriamanitra ny anarany. Parce qu'il s'appelle enfant de Dieu, Fa tsy andevo. mais pas esclave. Alléluia. Alléluia. Jesosy zany moa teny hoe nareo tsy atokotony hoe andevo. Jésus a dit même que je ne vous appelle plus esclave, Fa ny andevo tsy mahalala zay ataon'ny tompony. car l'esclave ne connaît pas ce que fait Fa son nareo maître. hoe sakaiza. Mais moi, je vous appelle ami, Satria ampahafantariko anareo zay zavatra. parce que je vous fais connaître tout ce qui vient du Père. I Abrahama sakaizan'Andriamanitra. Abraham était l'ami de Dieu. Ary Abrahama sakaizan'Andriamanitra Et comme il était l'ami, dia Andriamanitra nisy fotoana nyteny mihitsy hoe ho afeniko any Abrahama ve zay zavatra. Dieu a dit, est-ce que je vais cacher cela à Abraham? Raha lahy sy anabavy. Frères Ho et sœurs, afeniko any Abrahama ve ho zay zavatra est-ce que je teny. vais cacher cette chose à Abraham? Tsy A dit nanafiny Dieu. izy, tsy nanafiny izy. Il n'a pas Manamana caché. tamin'ny Abrahama potehany Sodoma sy Gomora. Il l'a révélé à Abraham, comme quoi il va détruire Sodome et Gomorre. Salamo fadimy ambin'ny folo Dans Psaume a. 15, Salamo fadimy amby roapolo a. 25 plutôt. Iza lehilahy matahotra an'i Jéhovah. Qui est l'homme qui craint Dieu? Fa Andriamanitra mampiseho azy ny lalany sy ny sitrapony. Il lui révèle ses voies et sa volonté. Iza matahotra an'Andriamanitra. Qui craint Dieu ici? Iza ny matahotra an'i Jéhovah eto. Qui craint Jéhovah? Andriamanitra manoro anao zay tokony atao sy tokony Jésus va te montrer le chemin que tu dois suivre.
tsy ataoko intsony hoe andevonareo fa ataoko hoe sakaiza. Je ne vous appellerai plus esclave, mais ami. Fa ny sakaiza ny sakaiza no malala zay sitrapona Car c'est l'ami qui connaît la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dia ahoana ny ahafantaranao ny sitrapon'Andriamanitra? Alors, comment allons-nous connaître cette volonté de Dieu? Vavaka. Par la prière. Fitokananao amin'ny Jesosy. Par la communion avec Jésus. Fandraisana ity tenin'Andriamanitra ity Par amin'ny la fotoana. parole au bon moment. Fitariny fanahy masina anao Par la conduite du ary Saint-Esprit. famakianao zava-misy aho amin'ny manodidina ampitenenan'i Jesosy. Et aussi par les choses que Dieu nous montre à travers les choses de tous les jours. Alléluia. Noho izany. C'est Noho pour izany. cela Tsy anatin'olona intsony ianao. que nous n'allons plus venir vers les hommes pour les Ahafantaranao consulter sitrapon'Andriamanitra. et pour connaître la volonté de Dieu. Fa misy tena filaharam-be hoe anatona mpanompon'Andriamanitra. Car il y a vraiment une langue que pour aller consulter l'homme de Dieu, Anontany mpanompon'Andriamanitra ny amin'izao sy ny amin'izany roa. pour lui demander sur beaucoup de choses. Dia sady akana vola. Et on leur demande de l'argent. Mitondra Pour valopy cela, misy vola. on emmène des enveloppes avec de l'argent dedans. Manompo sampy zany. Ça, c'est de l'idolâtrie. Sampy moderne. Idolâtrie moderne. Dia zany zava-misy. Mais Rehefa c'est ce qu'il y a en vita eo ce moment. anatory tena raha manontolo adiny roa sasany le fotoana tapitra natory tena mbola ilahatra indray eo amin'ilay lehilahin'Andriamanitra. Parce qu'on a déjà entendu la prédication pendant 2 heures d'affilée. Et après cela, on vient encore pour consulter l'homme de Dieu. Mbola mifaroa ray hipetraka dia ilahatra hiresaka amin'ilay Mais lehilahin'Andriamanitra. Eno amin'ilay lehilahin'Andriamanitra. on fait encore la queue parce qu'on veut encore consulter l'homme de Dieu. Sakaizan'Andriamanitra ianao. Alors que nous sommes Sakaizan'i Jesosy. l'ami de Jésus, l'ami Andriamanitra de mampafantatra anao any an-dalana. Dieu. Dieu te fait connaître, Ao an-trano. que tu sois dans la rue, dans la maison, dans toute ta vie, il te fait connaître sa volonté. Alléluia. Fa izao mantsy dia izy misy fahotana mipetraka ao indraindray. La raison, c'est parce que nous avons des péchés en nous. Misy fitiavana zao tontolo zao ao. Il y a l'amour du monde. Misy tsy te hiala amin'ny ratsy ao. Il y a la volonté de, il y a pas la volonté Dia de rehefa quitter le tsy péché. te hiala amin'ny ratsy rehefa tian'izao tontolo zao Et comme il y a tout cela, dia maka professionnel amin'ny fivavahana. on cherche un professionnel de Dia le la professionnel religion, amin'ny fivavahana tsy haiko hoe antsoina hoe coach na que père l'on appelle le spirituel coach ou père spirituel. sisa dia ianao manao ny ataonao ihany. Donc toi, tu fais tout, tu fais ta vie comme Tsy d'habitude, haiko ianao manao ny kolokolonao, ta corruption, manao ny risorisonao, manao ny fijangajangahanao sy ny fahalotonao rehetra. les infidélités et toutes les autres mauvaises choses. Fa asianao olona anankiray hoe hivavaka ho anao Et sy après, tu prends ampiasanao ny une personne qui va prier pour toi. dia le olona koa zany lasa manao business Et donc, ao cette fa ataoko personne-là va mivavaka ho faire anao du e. business. Il te dit, je vais faire la prière Dia ao pour toi. fa hoentina mavaka ianao dia omena Je vais teny. prier pour toi, je vais te donner des paroles. Dia tsy teneny ianao hiala amin'ny fijangajangana. Mais il ne va jamais te parler de Tsy ton teneny infidélité, ianao hiala amin'ny risoriso, tsy teneny ianao hiala de amin'ny quitter kolokolo, les corruptions, tsy teneny ianao hiala amin'ny langy, de quitter le tsy mensonge. teneny ianao hoe mila miaina amin'ny fahamasinana raha te handova On ne va fanjakan'Andriamanitra. pas te dire de vivre dans la sainteté si tu Fa raha veux zay no atao rencontrer Dieu. anao dia lasa mitsoky ianao. Parce que si on te dit ça, tu vas Dia t'enfuir. rehefa lasa mitsoky ianao dia tsisy vola Et miditra si tu tsony. t'enfuis, il n'y aura plus de l'argent pour... Il n'y aura plus l'argent qui Dia va rentrer. tatitr'Andriamanitra ihany zavatra Et teneny. donc, il fait très attention. So tsisy olona tonga tsony. Tsy zay De ny peur zava-misy. que les gens ne viennent plus dans la réunion. Dia N'est-ce pas? hoentina mavaka ianao dia ohatrany hoe milamina ihany le fiainanao ve rehefa netiny ambavaka nefa ianao manota Et ihany. donc, il te porte en prière. Et toi, en même temps, tu continues à pécher. Toako ane amindra fo amintsika. Que Dieu ait pitié de nous. Zay le voalazany amin'ny Jérémia C'est ce qui est dit dans Jérémie sy ao amin'ny Ézéchiel. et dans Ézéchiel, Hoe nataony mpaminany salaka dia milaza dana mandeha fiadanana ny il dit que fiadanana ho anareo. où il est écrit que les faux prophètes disaient allez en paix, Nefa tsisy fiadanana koa. mais il n'y a pas la paix. Satria ao anatin'ny fahotana. Parce qu'on est dans le péché. Dia zany ny zava-misy. Tsy te hiala ny fahotana, tsy te hiala ny fahatona fa dia hivavaka ihany, azo valobavaka ihany dia manisy olona eo anoloana analalana anao amin'i Jesosy. On continue à pécher
Mais on demande à quelqu'un d'être notre intermédiaire tsy avec zany Dieu. tsy zany miaraka amin'ny jesosy Ce n'est pas du tout comme cela. ho azonao zay ilainao raha misy mitondranao ambaraka tsy haiko sisany ianao raha Peut-être hoentinabara que tu vas obtenir ce que tu as demandé, fa tu seras rehefa guéri. tonga eny amin'rao landro jesosy tsy Mais quand mampiakatra Jésus arrivera dans zany les de nuées, mazanao an'izay tu ne vas pas pouvoir monter. raha mbola anaty fahotana ianao Si tu restes encore dans le péché, raha mbola olona no atahoranao sy tomponao sy anteheranao si tu crains encore les hommes et que ary ny olona mitokisanao tu leur fais confiance, ny ten'andriamanitra aloha dia milaza mihitsy hoe voaoziny ianao raha matoky olona puisque dans la parole il est écrit maudit celui qui a dia tsy confiance haiko en mety l'homme. ilamina ihany fiainanao eto tany fa rehefa tonga jesosy tsy fantatry jesosy ianao Peut-être bien que ta vie ici sera paisible, mais quand Jésus arrivera, tu ne pourras pas monter satria ianao tsy sakaizany jesosy parce que tu n'es pas son ami. fanontaniana mipetraka aminao anao Donc la question qui se pose aujourd'hui, es-tu l'ami de Jésus? sakaizany jesosy ve ianao Est-ce que tu es l'ami de Jésus? fa zany sakaizany jesosy zany ny olona sambatra andrindra Car l'ami de Jésus, c'est la personne la plus heureuse. zany sakaizany jesosy zany mahalala ny sitrapony jesosy Elle connaît la volonté de Dieu zany sakaizany jesosy zany tsy te anao dia mampalahelo an et jesosy il ne veut pas du tout faire... là, tu sais, on veut plus attrister le Seigneur attrister. tsy te hampalahelo tsony ianao Tu ne veux plus du tout attrister Jésus satria sakaizanao jesosy parce qu'il est ton ami. raha mbola andevo zany a Tant que tu es son esclave, tu es dans mie tsara l'hypocrisie. vela tsy fotsiny zany rehefa eo anoloany ianao Quand il est devant, tu fais semblant. fa rehefa lasa ianao dia Mais derrière, esoeso fosafosa tsy fitiava ka raha mbola ohatra ny fifandraisana amin'ny andevo ny fifandraisanao amin'ny jesosy donc fiatsara mela tsy zany tant que ta relation avec Jésus est comme la relation d'un esclave avec son maître, fomba fotsiny zany ce n'est que la religion, cinéma zany cinéma, comédie. dia lalàna fotsiny ny arahana jesosy Tu ne fais que suivre la loi. lalàna fotsiny La loi. matahotra fotsiny Tu as juste peur. fa zay le jereo fotsiny fifandraisany ny andevo sy ny tompo dia jereo fifandraisany hoe sakaizy fampisakaizy Regardez juste la différence entre la relation entre un esclave et son maître, et un esclave entre un ami, entre deux amis. dia be da be no fandray amin'ny jesosy ohatry ny andevo sy tompo Mais il y en a beaucoup qui sont avec Jésus comme avec l'esclave avec son maître. dia ozy ny voalaza hoe ny andevo tsy mipetraka ao an-trano zany Mais ce qui est écrit, c'est que l'esclave ne va pas ny habiter dans la andevo tsy maison. mipetraka ao an-trano zany Il n'habitera pas dans la maison. any ivelany zany Il sera dehors. fa ny zanaka no mitoetra ao an-trano C'est l'enfant qui habite dans la maison. ny sakaizany miara mipetraka amin'andriamanitra C'est seulement l'ami qui s'assoit à côté de Jésus. dia fanontaniana mipetraka sakaizan'andriamanitra ianao Donc je repose la question, es-tu l'ami de Dieu sa andevo ou un esclave sa mpanompo ou seulement un esclave? tsy ny mpanompo rehetrarehetra nge miditra fanjakany lanitra Ce n'est pas tous les serviteurs qui vont entrer dans le royaume, be dia be mpanompon'andriamanitra car il y en a beaucoup, fa asian'andriamanitra manompo fotsiny reny mais Dieu leur demande juste de servir fa tsy miditra fanjakany lanitra sans aller au royaume. ny filohan'ny repoblika ke mpanompon'andriamanitra Le président de la République, par exemple, est un serviteur de Dieu. asain'andriamanitra manompo Il lui demande de servir. fa raha miaina ao anaty kolokolo izy Mais s'il vit dans la corruption, ao anaty tsy fitiavana izy ao anaty fahatona dans izy la haine, ao anaty tsy fahamasinana izy tsy manana an jesosy izy s'il n'a pas la sainteté, s'il n'a pas Jésus, s'il ne vit pas dans la sainteté, il n'a dia pas Jésus, manompo fotsiny izy fa tsy miditra il va juste servir sans entrer dans le royaume de raha Dieu. lasiana bady fotoana faran'izao Alors, frères et sœurs, comme c'est le dernier moment avant l'arrivée de fotoana Jésus, faran'izao alohan'ny fiverenana jesosy fa be da be nous sommes dans les derniers temps, il y Il a beaucoup de serviteurs, il y a beaucoup d'esclaves, pastera fa andevo des pasteurs qui sont esclaves, mampirafy qui sont dans l'infidélité, mijangajanga dans l'adultère, mamitaka qui trompent diakôny les diacres, mpianatra mpihira mpanao hirana mpilazansara manompo qui fotsiny chantent, ao anaty fahotana ao anaty fahalitomy qui croient servir, mais ils sont dans... fa tsy sakaizany jesosy
dans le péché, ils ne sont pas du tout amis de Dieu. Moramora aminao ny anao ny sitrapon'i Jesosy rehefa sakaizana ianao. Ce sera très facile pour toi de faire la volonté de Dieu quand tu seras sans ami. Avero moramora ho anao no anao ny sitrapon'Andriamanitra rehefa sakaizan'i Jesosy ianao. Ce sera plus facile pour toi de faire la volonté de Dieu quand tu seras sans ami. Ce sera plus forcé. Satria inona no mibaika fitiavana. Parce que c'est l'amour qui te conduira, qui te dictera. Raha tia hainareo Jesosy hitandrina ny dito. Jésus a dit, si tu m'aimes, tu feras, Ndray koa ity tu anareo garderas mes commandements. dia onona ao aminao zay. Le Père aussi t'aimera et nous habiterons chez Dia toi. iseho aminao. Et nous nous révélerons à toi. Ao Jaona misy an'izany. Ça, c'est dans Jean. 14, 14. 16. Misy manana problème mantsy. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Manota foana. Ils pêchent tout le temps. Latsaka foana. Ils tombent tout le temps. Lavo foana. Le degré mpitiavana an'i Jesosy mbola tsy ampy. C'est parce qu'il n'a pas encore assez d'amour pour Jésus. Fa rehefa mirehatra ny fitiavanao an'i Jesosy. Parce que quand l'amour pour Jésus en toi est vraiment grand, Tsy manao zay mampalainao an'i tu ne Jesosy. veux plus l'attrister. Ohatra hoe tena tianao ny vatanao. Par exemple, si tu aimes vraiment ton mari Rehefa ou ta tena femme, tianao ny vatanao si tu l'aimes vraiment, dia tsy hanao zay mampalahelo azy ianao. tu ne voudras plus l'attrister. Tsy hamitaka anazy ianao. Tu ne voudras pas le tromper ou la tromper. Hieritreritry zay atsara azy ianao. Tout ce que tu penseras toujours à lui faire du bien. Rehefa tianao ny zanakao, Quand tu aimes aussi tes enfants, tsy isy forfena mihitsy hoe tiavo ny zanakao fa tonga dia tianao azy. nous on ne nous force pas du tout à aimer nos enfants. On les aime. Tsy isy forcena hoe karakarao ataovy zao ataovy zao fa tia avao ao anaty dia mandeho azy. On ne nous force pas de prendre soin d'eux. C'est notre amour qui nous guide. Dia rehefa tian'i Jesosy koa ianao, Et c'est aussi la même chose avec Jésus. dia tsy manao zay mampalahelo azy. Quand on l'aime, on ne fait plus des choses qui l'attristent. Halleloja. Alléluia. Zay ny tena secret. Voilà le secret. Mba tsy hanotanao Pour ne pas pécher, dia fitiavana an'i Jesosy mila mibahanao anatiny. c'est l'amour de Dieu, de Jésus qui doit prendre place en toi. Fampisakay zany tsy mifamitaka intsony. Les deux amis ne se trompent plus. Fampisakay zany tsy manao zay mampalahelo intsony zay anaty fotoana intsony. On ne fait pas des choses qui vont blesser Dia l'autre. rehefa mahatsara an'i Jesosy misy niteny mialoha hoe sakaizako nareo. Ce qui est bien avec Jésus, c'est que c'est vraiment lui qui a dit en premier que Fa c'est nous qui ianao ve nous sommes ses amis. andray an'i Jesosy ho sakaizanao? Alors nous, allons-nous l'accepter en tant que notre ami? Ny ava vita ny safidiko. Moi, en tout cas, j'ai déjà fait mon choix. Jesosy ny sakaizako. C'est Jésus, mon ami. Alléluia. Moi aussi. Ça aussi, c'est bien. Ça, il y a lancé la balle. Donc c'est comme ça, frères et sœurs.